to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles may don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hand. Tudo sarucha, mila toa jejikia. Junante naidao, sarito na fuyana, sarubite sonamanao, matimau avucha, jatu mitayano, mitangana mira, fanda chufaye yana. Mahafinaritra be zany indray no entinay hiara-bananao mampandrosan'izao fandaharana natao hideranao izao any atokantranonao any. Tahina ianao ary arabaina manokana ianao ilay nasoavina satria ny tompo mombanao mandrakariva. Androany dia vanginy tompo indray izay hitondra fampaherezana manokana ho anao izay manana olana, ho anao izay mety ao anatin'ny aretina, ho anao izay mety tena hoe kivy amin'ny fiainana, dia izao ny sahovy hoe Jesosy fa olana tsara indrindra ho anao. Alohany hanombohantsika an'izao fotoana izao dia hiaraka hivavaka isika hametraka n'ity vidéo ity eo am-pelatanan'Andriamanitra dia hiaraka hivavaka avy hatrany ary isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Tianay ianao fantatra izany Andriamanitra ary tsy miafina aminay ny fitiavanao anay satria na ny fofinaina isan'andro omenao anay aza dia tena hoe manan-danja lehibe aty anatinay. Jesosy io fantatray fa miaraka aminay ianao atao anatin'ity vidéo ity ka dia mangataka ny herinao feno izay omba ny mpihira rehetra ireto, omba ny musicien rehetra, omba ny technicien rehetra ary indrindrindritra hikasika ny olona rehetra ny atokantrano izay manaraka an'izao fandaharana izao any ianao. Fanahy masinao mangataka ny herinao izay feno zahay tena hoe gideo araka izay tianao izay ka izay zavatra rehetra tianao hitranga eto androany no hipoitra eto amin'ity vidéo ity ary tena hoe miaraka aminay mandrakariva ianao tsy androany ihany fa amin'ny androm-piainanay rehetra manontolo dia hisaoranay ianao izany zavatra rehetra izany. Halleloia, amen. Araka ny voalazako teo moa dia hitodika manokana amintsika rehetra izay mananolana ny tokantrano any izahay amin'izao fotoana izao. Tsy fantatro hoe inona ny zavatra mahazo anao, tsy haiko hoe inona ny olana mety sedrainao
mety hoe tena makararo ny fonao zany mavesatra ao anatinao zany kanefa tena tianay ary tena hoe tianay mafy dia mafy tena hitoetra ao anatin'ny fonao hoe Jesosy vahaolana amin'ny zavatra rehetra izay iainanao. Mety korotana ny tokantranonao, mety maditra ny zanakao, mety ao anatin'izao confinement izao koa dia mety misy problème ny asanao ohatra, fa izao hoe ankino amin'ny Jehovah ny lalanao dia ho lavorary izay rehetra kasainao. Misy témoignage kely anankiray ity hoentiko hampahirezana antsika tsirairay avy. Zavatra lalovako izy ity ary tena hoe tsapako hoe tena anisan'ny zavatra mafy indrindra teo amin'ny fiainako. 7 taona lasa izay narary mafy mamanay. Tena hoe narary mafy satria nisy tataka tao amin'ny lohany, nisy tataka tao amin'ny lalandra tao amin'ny lohany, dia miparitaka tao anaty lohany tao daholo zany ny raha rehetra. Dia tsy avy miaina izy tsy natsiary tena izy tena hoe tsy tompony tenany izy nandritra ny 10 andro teo eo angamba natongavany tao amin'ny réanimation. Dia nandritra n'izay fotoan'izay dia tonga ny olona mamangy, ohatry ny olona rehetrarehetra tonga mamangy. Dia mampahery anao sy ny sisa. Fa ianao ohatra mbola mavesatra ao anatinao foana hoe ahoana ary ity mamako ity, ahoana ary zany za, ahoana ary zany izay menakavy raha ohatra ka misy zavatra manjo anazy eo. Dia tonga koa ny dokotera mandalo dia dokotera moa indraindray tsy miteny hoe inona mahazo azy, inona manina, fa dia hoe reo fanafody dia ireo no ataonareo. Dia indray andro nisy dokotera nandalo dia hozy izy hoe ataovy izy ny scanner hijerevantsika izay zavatra rehetra mety mitranga ao anatiny ao. Dia natao ny scanner dia rehefa vita ny scanner dia lasa ny dokotera hitany ny valiny rehetrarehetra. Dia ny hariva moa izany dia nandeha nody. Dia ny alina reraka ohatry ny olona reraka rehetrarehetra dia matory ianao. Dia tamin'izay fotoan'izay nanofy, tadidiko mihitsy hoe tena nanofy tamin'izay. Foana isan'andro fa tamin'izay tena hainko hoe hafa ilay izy. Dia tao anatin'ny nofoko nisy ny teny ana hoe Valsoa, antsoa dia ho valiko ianao. Indro, antsoa dia ho valiko ianao. Dia tena ohatry ny apezebe anazy ay teny izay. Dia mbola natory foana moa izany dia maraina ny andro taitra dia tamberina tampoka tato anatin'ny saiko ilay izy hoe antsoa dia ho valiko ianao. Dia izy hoe efa henoko izany teny izany. Haiko hoe misy an'izany ao anaty baiboly ary fantatra hoe misy toy an'izany. Fa aiza anaty baiboly moa misy an'izany. Dia lasa naka ny telefonako dia nisavaiko tao izany dia natao recherche dia mipoitra teo moa hoe Jérémia 33:3 manao hoe antsoa dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sarim-patarina izay tsy fantatrao. Dia maraina an'iny zany niomakomana teo daholo ny olona hoe andeha ho any amin'ny hopitaly. Dia za moa zany lasa nandeha nitokana dia lasa nivavaka tamin'Andriamanitra. Efa nivavaka foana hatramin'izay fa tamin'izay fotoan'izay tena hoe nanokana fotoana mihitsy hoe za hivavaka alohan'ny andehanako any. Dia nivavaka dia tsotra be ny zavatra niteneko tamin'izay hoe tsy fantatro Jesosy izay lalana hitondranao anay fa matoky fa misy matoky fa ho mpandresy zahay ao anatin'izao ady lalovanay izao. Dia lasa nandeha tany amin'ny hopitaly. Tonga tany amin'ny hopitaly dia lasa ny garda dia za moa zany ny andro mamanay teo. Izy zany sous sédatif foana nandritra n'izay 10 andro izay. Dia rehefa tonga tany dia tonga ny dokotera nanao visite. Dia rehefa nanao visite ilay dokotera dia hozy izy hoe izao hozy izy ny amin'ny mamanareo hozy izy misy vahaolana anankiroa hozy izy ny amin'io aretina io. Voalohany indrindra aloha izy afaka traitena amin'ny fanafody izy dia miseho cicatriser ilay ratra ao anatiny dia sitrana izany. Fa hozy izy na manao effort kely fotsiny ary ohatra hoe miarina izy dia misy risque hoe ho tapaka foana io fery io izany hisokatra indray. Dia manao rechute izy dia mety fatala ao anazy izay rechute an'izay. Izay hozy izy ny solution voalohany. Solution faharoa izy dia hoe tsy maintsy didina izany. Didina sokafana ny lohany ho asiana pince eo amin'ilay ratra hifehezana n'ilay ratra. Dia tsy hiparitaka intsony ilay raha. Dia izay hozy izy izany ilay izy. Dia eny misaotra betsaka ao dokotera. Dia lasa izy. Dia za zany tamin'izay fotoan'izay nresaka tamin'ny vadiko, nresaka tamin'ny rafozako sy ny mpanompon'Andriamanitra sy ny sisa dia hozy tamin'izareo hoe tsy hitako azy solution tokony ho raisina fa inona no tokony ataontsika. Dia niteny moa rafozako tamin'izay hoe raha ohatra ka didina no mety aminy dia hiroso amin'izay ary tsika fa dia apetrakantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra zavatra rehetra. Eny ary dia ndresana moa dokotera dia programme zany hoe alakamisy taorianan'izay ny fotoana didina azy. Dia voahomana daholo ny fanafody sy ny sisa dia ndresaka tamin'ilay dokotera amin'izay avy eo hoe ahoana sy ahoana ny fandehany. Dia hozy izy ilay dokotera hoe
délicat be ozy izy tia opération ataontsika ity satria 50-50 ozy izy ny chance zany hoe 50% zany mety atateraka ny réussi le izy a 50% zany mety hoe tsy réussi le izy dia zany hoe maty zany izy fa raha zay ny solution dia ataontsika zany dia reto daholo izy izy ny zavatra ilaina poche-na anaky 12 izy no mantsika aloha dia hita eo izay ho ampiasainy dia adiny 10 eo ny durée an'ilay opération lavo zany adiny 10 dia eny ary dia tonga ny andro ilay opération moa zany dia mivavahana tamin'ny valo maraina izy niditra tao amin'ny bloc dia tokony hoe amin'ny eminarivo izy zany nivoaka rehefa vita izay dia zay moa zany nivavaka tao ambany tao amin'ny hôpitaly tao ambany tao paikany amin'ny 2 ora atoandro niantso ilay tantinanay niandro tao ambony tao hoe mekara amin'izay ozy izy aty ambony fa efa vita ozy izy ilay opération dia gaga zany satria niandry hoe amin'ny 9 ariva zany no vita ilay izy vita aloha dia niakatra dia rehefa tonga tany ambony dia voaka fa n'ilay dokotera dia ozy izy zavatra voalohany teneny ary tena nanamarika anahy dia zao dia ozy izy hoe tena mivavaka nareo tsy fantatra ozy izy zay Andriamanitra ivavahanareo fa tena mivavaka nareo zay ozy izy fitaovana ihany fa zao hoe tena niasa izy tao anatin'izay raha 12 ozy izy mipochena raha ny ilaitsika anakefatra tamin'ireo ihany no nampiasaina ny ambony naverina tany amin'ny banque de sang raha adiny 10 ozy izy ny fotoana tokony hanaovana an'ilay opération amin'ny 2 ora atoandro zao vita soma tsara ilay izy any tsy nisy complication na dia kely ary indrindrindrindra dia zao hoe efa taitra izy tao anatin'izay fotoan'izay fa tsy maintsy naverina napatoriana satria tena nisy traumatisme be ozy izy natao tao amin'ny lohany dia naverina napatoriana dia alefany amin'ny salle de refa izy dia afaka 24 heures zany izy jerentsika ny etany dia tena hoe saotra an'Andriamanitra zavatra nataoko voalohany indrindra hoe Andriamanitra soa ihany fa teo ianao Jesosy soa ihany fa teo ianao niaraka taminay foana ianao ary ny zavatra tiako tenena aminao anatin'izany témoignage zany dia zao hoe Jesosy manana lalana hitondrananao foana ianao mety mieritreritra hoe tiako lalana andehanako fa Jesosy manana lalana tsara lavitra mihoatra no iny fa ny zavatra tokony ataonao dia tokony matoky azy ianao tena tokony mametraka ny fiainanao rehetra eo aminy ianao ary io olana io araza manaiky resy ny zavatra hita amin'ny masonao zany mihitsy ianao fa ataovy eo anatin'ny sainao hoe Jesosy lehibe no zavatra rehetra Jesosy lehibe no io olana lalovanao io dia tena ankino amin'ny fiainanao androany izay mbola ampahery anao anatin'ny tia anankiray tia izy ilay mahery dia tena saintsainy tsara hoe ohatrohatry ny ahoana zany Jesosy tomponao zany mety mbola tsy nanompo an Jesosy kory ary ianao fa eno tsara ao anatin'ity tononkira anankiray tia hoe mahery Andriamanitra na inona lalina mety diavinao na mety tena hoe tsisy solution ny zavatra lalovanao dia tsaro fa Jesosy mbola mahay mihoatra lavitra no izay hita amin'ny masonao no izay eritreretinao Natapinazani lalana viene atsimo Nadimanao zay hoafaniazany devoly Jesosy nay manokatra lalana viene ambony Natapinazani lalana viene nifanahy Nazani lalana viatsinanana matoky izay fa tsisy atahorana yakory Jesosy nay manokatra lalana fiany ambony Islay mahery
magaga izy ilay mpanjaka tompony e manao mahefana izy no andriamanitra mifehy izao rehetra izao tsisy zava-magaga tsy any ataony Tampinazany lalana avy any avaratra Tampinazany lalana avy any atsimo na ny manao zay ho afany azany devoly Jesosy nay manokatra lalana avy any ambony Tampinazany lalana avy any andrefana Tampinazany lalana avy atsinanana matoky izay ka tsisy atahorana yakory Jesosy nay manokatra lalana avy any ambony Panzaka tumpuni e manao mahefana izy no andriamanitra mifehy izao rehetra izao tsisy zava-magaga tsy ainy ataony aminao izy lay mahery izy lay magaga izy lay panzaka tumpuni e manao mahefana izy no andriamanitra mifehy izao rehetra izao tsisy zava-magaga tsy ainy ataony aminao Jesosy manana lalana tsara ho antsika rehetra na dia eritreretinao ary hoe tena tsisy vahaolana tsony amin'ny fiainanao Jesosy manao lalana tsara ho anao Jesosy ilay mahagaga Jesosy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay zany Jesosy tompontsika zany Jesosy anteheratsika izy lay mahery izy lay magaga izy lay mpanjaka tompony e mahefana izy no andriamanitra mifehy izao rehetra izao tsisy zava-magaga tsy ainy ataony aminao izy lay mahery izy lay magaga izy lay mpanjaka tompony e manao mahefana izy no andriamanitra mifehy izao rehetra izao tsisy zava-magaga tsy ainy ataony aminao izy no andriamanitra mifehy izao rehetra izao tsisy zava-magaga tsy ainy ataony aminao izy no andriamanitra mifehy izao rehetra izao tsisy zava-magaga tsy ainy ataony aminao tena mahafinaritra be zany hoe misy mampahery zany dia
dia fa zao a ny tena tsara indrindra dia ianao mihitsy manapa-kevitra manatona an' jesosy. Ianao mihitsy mila manapa-kevitra hoe hitondra ny olanao eo anatrehan' jesosy a, dia amin'ny fombanao nanaovanao anazy. Be da be ny façon azo anaovana izany hoe hiresaka amin'Andriamanitra izany. Mety hoe anokana fotoana ianao hivavahana hitokana monina dia ianao mihitsy mivavaka rery ihany. Afaka mandohalika mivavaka vetivety ianao, afaka mitsangana mandohalika, afaka mitsangana mivavaka vetivetika ianao, fa zao hoe ny essentiel dia ilay ao anatin'ny fonao. Ny ao anatin'ny fonao no tokony loharanao eo anatrehan' Jesosy a, dia hamany olanao izy, dia hanao ny lalanao anao izy, dia hitondra zavatra mahasosy mahafinaritra be da be eo amin'ny fiainanao izy. Ary androany a dia hoentinay ianao a hiresaka amin'ny Jesosy a amin'ny fomba hafa. Hoentinay ianao hiresaka amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny hira. Hira efa tokony efa fantatritsika reto ireto hira malaza itsika. Misy tonony koa nefa ny eo ambany raha ohatra ka tena tsy hainao ilay izy. Fa zao hoe ataovy amin'ny fonao rehetra reto hira ireto a, dia miresaha amin'Andriamanitra ianao anatin'izany hira izany a, dia hamany olanao izy. Atombontsika amin'ny hira anankiray a, hiran'ny pasteur Jocelyn manana anao ny hirantsika androany a, dia atao azy. Efa resaky ny fiainana sy nahity izay no mbany saika latsaka tanaty ny famoizam-poa tsy haiko intsony izay natao sofato ianao nanalina nampitra namonjy ny fanahy mositra ninao le veritato anatiko mizary
fitsara na fangezana fafune izara famonze rasenzaka mianzerao kaputsakanidir lazao aifa nianao tsy miovanay fity amboary anaty kwao fity ambamova tsy mety resy famahery ianao no eliku na mafy ny manjoa na famelana fahotananao afakaia tsy fitsara na fangezana fafune izara famonze satria manana anao jesosy mahery zahay tsy resy ny zavatra hita masonay zahay fa tena hoe nao mihitsy mampahery ao anatin'ny fonay mahery ao fa antananao mahery ao fifaio ianao natsanganao ka tafatsanganidray mahery lavitra no ny atrano izay efaresy ao no ny sandratanao mahery ao fa antananao mahery ao fifaio ianao natsanganao ka tafatsanganidray mahery lavitra no ny atrano efaresy ao no ny sandratanao efaresy ao no ny sandratanao efaresy ao no ny sandratanao zany mihitsy jesosy tena hoe mahery zahay satria manana anao ianao mampahery anay isan'andro ny fitiavanao anay ny mbola mahavelonay nanay ohatra izao jesosy ka tsy hainay ny tsisy ohatranao sahady satria efa nataonao tahaka ny efa nandray sahady izahay jesosy mivoaka mpandresy zahay rehetra reto ary tsy zahay reto ihany fa hatramin'ny olona rehetra any atokantrano manaraka sy mampandrosan'izao fandaharan'izao jesosy dia tena hoe ho avoakanao mpandresy izy amin'ny ady rehetra ao atrehany ninninona zany karazan'izany dia tena hoe ataonao miavaka amin'ny samy olona rehetra izy satria manana anao izy jesosy alleluia
ary tsy amin'izao vaninandro zao ihany fa amin'ny androm-piainana rehetra manontolo dia tena horakofanao amin'ny herinao, horakofanao amin'ny ositra avy aminao ny olona rehetrarehetra Jesosy, ary arovanao amin'ny ratsy any izy ireo. Misaotra indrindra Jesosy, mankasitraka Andriamanitra, ary mankasitraka anao ihany koa fanamasina niaraka taminay tamin'ity andro androany ity. Halleloia, amen. Ity ampamaranana dia misy teny anankiray amin'ny soratra masina tiako zaraina aminao mba tena hoe ho vatsy hoentinao miatrika ny fiainanao. Ao amin'ny salamo salamo 4:7, andiny voalohany sy faharoa manao hoe: Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamorony tsy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra. Amen. Dia izao farany antsoa Jesosy amin'ny fotoana rehetra, tsy hoe rehefa ao anatin'ny olana ihany ianao vao hitady an' Jesosy, fa ataovy tena hoe namanao akaiky Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao, amin'ny décision rehetra izay raisinao, dia ataovy loha laharana Jesosy. Dia entinay hanaovana velomanao dia misy hira anankiray ty tsy manary anao Jehova, dia tena tsy hanary anao tokoa anie Jehova amin'ny fiainanao andavanandro. Signore